Izay ny mikasika an'iny fa anisan'ny mbola nalaza ihany koa teto andrenivohitra sy ny manodidina tamin'ity androany ity dia ny andiam-balala izany. Raha ny teto andrenivohitra tapin-tanàna mihitsy moa no nisy an'izany andiam-balala izany ny andron'ny omaly tamin'ity androany ity dia ireo manodidina indray no nahitana ireny bibikely ireny tamin'ny andron'ny zoma ity. Noho ny fahatongavan'ny andro mafana ary no nahatonga ireny andiam-balala ireny ny nananika taty Antananarivo omaly sy androan'izay. Raha araka ny fanazavana nentiny avy eo amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra eny. Raha ny filazan'izy ireo ihany koa moa dia avy eny amin'ny faritra mainty rano iny no niaingany ity andiam-balala tonga eto andrenivohitra ity, araka izao tatra hoetiny Lova-Ramanantsoa eo amin'ny sariny Kristiana Kotramangazo. Noho ny fahatongavan'ny andro mafana no nahatonga iny andiam-balala nananika Antananarivo omaly iny, araka fanazavana ny eto ministeran'ny fambolena sy ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra. Avy any mainty rano nanidina tao amin'ny faritra Bonglava ary nentin'ny rivotra teny Imerizetosika ireto valala ireto. Ny voany tao efa manomboka mafana ny andro dia miakatra tsikelikely izy aty an-tanety. Tsy miravoravo tanana akory ny ministeran'ny fambolena sy ny mpiara-miombona antoka amin'ny alalan'ny FAO fa misaka hatrany nanara-maso ireo andiam-balala ireo hatramin'ny androany, ary mizaka ihany koa isika mamono ireny andiam-balala ireny. Tamin'ny alatsinainy teo dia namono isika andiam-balala iray mitotaly 900 hektara. Omaly isika dia namono andiam-balala mitotaly 300 hektara. Ireo andiam-balala ireo dia avy any amin'ny faritra mainty rano no niakatra nakaty amin'ny faritra Bonglava dia nofonona tao, ary naman'ireo andiam-balala ireo mbola hitantsika miakatra ireo indray ankehitriny miakatra mananika andrenivohitra izay hita tamin'ny maraina ho eo nefa hitantsika izy tamin'ny 12 sasany tany afa andrefan'ny Imerizetosika, andrefana avaratry Imerizetosika dia izy tonga eto amintsika eto Antananarivo. Araka nambara ministra Ravatomanga Roland dia maiva niny andiam-balala nandalo teto andrenivohitra iny ary tsy sahalany tamin'ny taona 970 sy 770 nefa tsy azo ambaniny. Manamafy eto fa tsy manamaivana an'izany mihitsy izahay tompon'andraikitra na ny gouvernement na ny filohan'ny repoblika dia niara-ndresaka an'izany zay tao amin'ny filakevitra ministra androany. Fa ny tiako fantatrareo dia hoe manamafy ny fahavalazan'ny teknisianina teo efa nanomboka ny famonoana an'ireo andiam-balala ireo ny ministeran'ny fambolena miaraka amin'ny FAO tamin'ny herinandro tany amin'ny ilana rehefan'ny Bonglava sy ampahany amin'ny Melaka. Nisaka nakaty tasy izy tonga eto amin'ny faritra Analamanga. Ny tiako amafisina zany dia hoe amin'ity taona ity manomboka amin'ny volana septambra dia miara-miasa tanteraka sy mifamatotra tanteraka ny FAO sy ministeran'ny fambolena. Efa nahazo fankatoavany raisam-pirenena zao ny gouvernement malagasy mandray ny andraiky ny tanteraka sy feno ny ministeran'ny fambolena satria afaka mitantana ny vola ny samboriny tsika, nefa kosa manana ny traikefa koa ny zareo amin'ny FAO mifameno ny asa atao amin'ity taona ity zany dia mampafantatra ny be sy ny maro mampafantatra ny vahoaka malagasy rehetra fa mbola etoy ny ady amin'ny valala. Misy lela vola amin'ny tentina 10 tapitrisa dolara Amerikanina avoakan'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena amin'ny herinandro ho avy iny entina hanatanterahana ny ady amin'ny valala.